Hovaliny antso avy amin'ny fitondram-panjakana any amin'ny sehatry tsy miankina ho fanarenana ihany koa ny fiantraikan'ny Covid-19 izay napidina ny fahafahan'ireo mpiompy mividy fanafody dia nisy ny fanomezana mamaim-poana noho ny fahatsapàna fa andraikitra iaraha-manana ary ilana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ny fitandrovana ny fahasalaman'ny biby. Fanomezana avy amin'ny groupe Arbiochem ho fanatanterahana ny velorano fahasivy dia ny fahavitantena ara-tsakafo ezaka anatsarana sy ho fampiakarana ny vokatra ara-tsakafo azo avy amin'ny biby izao hetsika izao. Kankana Miisa sy vetsy fabolis albamectin na antiparasitaire externe et interne miaraka amin'ny kankana ahafahana miaro sy mitsabo omby miisa sy vetsy ary 510 bolis de vitamina na vitamine no natolotry ny groupe activo tamin'ny alalan'ny flotale général sy ramato vadiny ho an'ny ministra misahana ny fiompina izay nisolitena ny fitondram-panjakana. Fotoana indray zao ahafahantsika manarina ny toe-karena. Nanao antso ny ministera amin'izany ny fanarenana ny toe-karena zany ny antso ireo mpiara-mombinatoka izay miara-miasa amintsika. Tonga dia namaly hatrany ny gropy ary mitondra izao hitsika izao. Ireo fanafody ireo no entina fitaovana voalohany ho ahafahantsika mandresy ny taham-pafatesan'ny biby eto Madagasikara. Raha ny antotanisa no jerena fantatra fa mahery 520 isanjato ny taham-pafatesany ny biby eto amintsika dia vokatry ny kankana ihany. Ka tonga n'androany ny fitaovana ahafahanay hiady amin'izany kankana izany. Tsy efa misaraka amin'ny fahasalaman'ny biby ny fanafody ho an'ny groupe activo fanomezana sady ampiasaina anasitranana no isorohana ireo aretina isan-karazany. Matsiaro tena moa ny vondrona orinasa io manana andraikitra satria ireo mpiompy ireo ihany mamelona ny orinasa. Ireo mpiompy ireo no mitondra sakafo ho antsika mpihinana ary fantatritsika tsara fa miemiena ihany ny hena misy eo amintsena. Ka efa manao ezaka amin'izany ministera ary efa misy vokany amin'ny fampitomboana ny isana omby, isana koa, isana kisoa eo eto amin'ny firenena. Mila mihinana hena, mila protéine ny vahoaka atoka te hisy fivoarana mila ampy ny sakafo. Ka dia izao dia efa manomana izany taona efapolo sy dimampolo sy roa arivo izany satria dia tena ataontsika hoe défi goavana ho anay izay anatin'ny sehatra hoe ahoana ny fomba amana olona 500 izany anatin'ny 20 taona monja latsaky 20 taona. Marina fa efa nisy ny fanomezana voalohany ny volana martsa 2024 lasa teo avy amin'ny groupe Arbiochem. Kankana Miisa roetsy ray tapitrisa fatra na ahafahana mitsabo ny aro ary nanome hery fiarovana ho an'ny biby miisa roetsy ray tapitrisa. Nisy ihany koa ny biovitamina na vitamine roetsy dozy ny arovana ny biby 2 arivo hatramin'ny 4 arivo mba tsy ho faty.